Angasitrahana hatrany ianao tompoko lasy tompoko vavy tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manoatra ny araba-finaritra indray ary manasanao am-panajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Indro ireo lohatenim-baovao. Manomboka androany ny fanadinam-panjakana baccalauréat teknika tapany faharoa. Manaiky ny fandaminana amin'ny fanesorana azy ireo n'olona tetika sagoavana ho anserana Antsambony Toamasina ny ponina voakasik'izay ao Antanandava. Miomana sahady amin'ny hetsika ara-pizahantany amin'ny alalan'ilay tampolon'ny Dôla andiany fahaefatra ny faritra Nalanjorofo. Androany fanadinam-panjakana baccalauréat teknika tapany faharoa entitra amin'ny fanaraha-maso ny tompona andraikitra nahazoantsika vaovao mahakasika an'izay tany amin'ny tapamaraina teo tany amin'ny faritra Menabe sy Analanjorofo ho arahantsika miaraka ny akon'ireo. Panjakana nanomboka androany alasinainy tamin'ny fitora maraina ny fanadinam-panjakana baccalauréat teknika tapany faharoa taty amin'ny faritra Menabe ka mpiadina miisa 720 mizara amin'ny fioveam-panadinana efatra izany ato anatin'ny distrika efatra ato anatin'ny faritra raha miisa 17 kosa ny mpiadina eto atapon-tanàna ny Morondava. Raha eo anivon'ny enseignement technique enseignement technique zay dia mizara roa ny bac, misy an'ilay première série, misy an'ilay deuxième série. Ny première série izay iraisany amin'ny enseignement général, ireo taranja en tant que général, français, malagasy, philosophie, SVT ho an'ny manao an'izay ny physique. Reny zany ny tanterahana tamin'ny tapany voalohany, iarana tamin'ny enseignement général. Fa amin'ity tapany faharoa ity, ity ilay purement matière technique no atao ato. Ny raiky eto Morondava, raiky Mahabo, raiky Miandovazo, dia fa efatsy Abeloa. Amin'ny ankapobeny dia milamina izany raha tamin'ny fiatombohany tamin'izao maraina izao. Fizotrany moa zany dia tika rehetra no miaraka manatanteraka anazy eto efa tonga soamantsara ny mpianatra efa eto ihany koa ny tompona andraikitra maro samihafa eto amin'ny centre Morondava. Marina fa ny Morondava manokana misy secteur roa eto amin'ny Morondava, misy ny secteur industriel dia misy ny secteur tertiaire. Amin'ny industriel moa spécialité misy amin'ny industriel dia tambo, dia amin'ny tertiaire CG système comptable. Dia nizao marina zao moa ny santarana anazy amin'ny tamby RDM résistance des matériaux, dia ho an'ny gestion économie santarana. Haharitra efatrandro moa izao fanadinana baccalauréat teknika izao ary ahitana ireo mpitandron'ny filaminana raha ny eto amin'ny fioveam-panadinana Ambalatanga Morondava. Na miisa 27 no niatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat teknika aty Analanjofo sy Ambatsoa izay mitsinjara amin'ny efitrano miisa 220 miditra amin'ny andiany faharoa izany entitra amin'ny fanaramaso ireo tompona andraikitra manomboka eny Ambavahady ao anatin'ny efitrano sy ety ivelany. Miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fanadinana baccalauréat technique professionnel moa ny eto Analanjorofo eto amin'ny centre LTP dia entitra ny fanaraha-maso indrindra ny mpianatra izay miditra ato amin'ny centre dia misy ny fisavana izay ataon'ireo mpanara-maso ao anatin'izay lamina ato anatin'ny centre ka mba ahafahana mifehy ireny fraude sy ny osoka samihafa. Marina fa ny candidat ato anatin'ny faritra Analanjorofo sy Ambatsoa dia miisa eo amin'ny 12 sy 700 ary ny folo ihany angamba ny tsy tonga. Ny matière izay ataon'jareo amin'izao maraina zao moa zany dia ny résistance des matériaux na ny hoe RDM ary ny économie. Tsy hivina fa efa vitsy tamin'ny herinandro lasa teo ny fanadinam-panjakana baccalauréat fa ireo mpiadina mianatra amin'ny lycée teknika indray no niatrika izany tampilaminana tanteraka no nanaovana azy ary tazana etsero eny koa ireo mpitandron'ny filaminana manao ny asany. Resaka fanamboaran-dalana kosa indray natomboka ny zoma fa 4 volana Jolay teo ny fanarenana ireo lalana ao anatin'ny commune Tanambeka ny lalana mampitohy Fokotany Ambodiamontana sy ny Fokotany Amboripotsy no nanomboana an'izany ka vinavinaina ho 17 kilometatra moa ny lalana amboarina mandritry ny 10 andro raha ny tatitra elira ny Trenartsoa.
Mitoetra ny asa fanarenana sy fanamboarana ireo lalana manerana ireo kominina ato anatin'ny distrika na Parafaravolo. Taoriana ny asa natao tao amin'ny kominina Ambanivotry Beanana dia ny kominina Ambanivotry Tanambe indray no misitraka izany tetika asa izany. Manodidina ny 17 kilometatra ny halavan'ny lalana vinavinaina renina. Ireo lalana mampitohy ny vokotany maro sady lalana famambokatra ka antenaina hanamora ny fitaterana ny vokatra sy fivezivezeny ny mponina. Araka ny fantatsika moa zany dia manomboka androany amin'ny kominina Tanambe no nazahoana ireo fitaovana manamboatra lalana mba atao hoe fitsinjovana amin'ny vahoaka sy ny tantsaha. Manomboka avy aty amin'ny tany farany lavitra izay dia Ambodimotana satria dia tany lavitra indrindra foana ty tanàna Ambodimotana ity zany indrindra amin'ny atao hoe fampakarana ny vokatra satria dia mijanona ireo vahoaka mandavan-taona noho ny atao hoe faratsy ny lalana. Amin'ny ankapobeny dia manodididina natao hoe eo amin'ny 17 kilometatra eo no tanjo ho atao anatin'ny kominina Tanambe. Ny tanjona amin'izao zavatra izao dia fitsinjovana ny vahoaka amin'ny fampiakarana ny vokatra sy ny fampiasana ny lalana satria ampiasaina isanandro isanandro amin'ny fitadiavana ny famelomantena ary atao hoe indrindra amin'ny fambolena izay iainan'ny vahoaka ny lalana io. Ka dia ny fanirinay moa zany dia ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fandraisana anjara io satria hita fa tena betsaka ny fandaniana ary mankasitraka sahady ny atao hoe ny faritra sy ireo mpiara-miasa rehetra ny vahoaka amin'ny atao hoe fiarana amin'olona amin'ny fanamboaran-dalana. Nambaran'ireo mponina fa sambany no hahita fanamboarana goavana tahaka izao ireo lalana hatramin'ny siny. Noho izany dia maneho ny hafaliana izy ireo satria inona fa hitondra fanamaivana lehibe eo amin'ny famambokatra sy fivezivezena andavanandro izany. Anisan'ny faly mihitsy aloha ny tenako ary isan'ny tena hoe deraina mihitsy zao fanotanana zay nandray andraikitra amin'izao fikarakarana izao lalana izao. Makasitraka ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao na dia fa teo ary fa maro zay mifandimby dia ben'ny tanàna ankehitriny izao no nanatanteraka an'izao asa izao ka dia makasitraka makatelina ny fitondrana zay tompo. Araka ny fanazavany ben'ny tanàna ny kominina Ambanivotry Tanambe dia ireo lalana izay tsy mbola nahazo fanamboarana hatramin'izay no lahara-pamena amin'ity asa ity. Ohatra amin'izany ny Fokotany, Amboripotsy, Ambodimotana, Amboripotsy, Ambohimanarivo, Ambalafary, Mahazoarivo ary Ambohimanarina, Ambohitsepena. Aritra 10 andro ny fanatanterahana ny asa izay tanterahany reto fitaovana sy teknisianina avy amin'ny faritra loatra mangoro miaraka amin'ny fiara-miasa amin'ny kominina Ambanivotry Tanambe. Izao fanarenana ny lalana izao dia anisan'ny ezaka hanatsara ny fotodrafitrasa eny ifotony sy hanamora ny fiainan'ny mponina indrindra amin'ny fitaterana ny vokatra sy ny fampandrosoana ara-toekarena eny Ambanivotry. Mahakasika ilay tetika asa goavana ho an'ny seran'Antsambo ny Toamasina dia resy lahatra amin'ny fampandehanana ny tetika asa port sec 3 ireo mponina ao Tsarakofafa Tanandavaka ro 2 izay voakasiky ny tetika asa. Nisy moa ny fifampiresahana manokana tamin'ireo mponina sy ny orinasa ka nahitana vahaolana izany ary fantatra ihany koa fa hosokafana manomboka androany ilay guichet unique ahafahan'ireo vahoaka voakasika mikarakara ny taratasin'izy ireo izay omeny spaty manodidina ilay tany 500 sy 200 metatra toradro amin'ny port secteur ny vavao apitainy Aïssa Abbas sy Esther Savinasy. Resy lahatra amin'ny fanohizana ny tetikasa plateforme multimodal logistique portière de Toamasina ireo mponina eto Tsarakofafa Tanandava port sec 3 commune Toamasina suburbaine ka nanaiky ny hanaraka ny fandaminana napetraky ny orinasa SPAT izay tompon'ny tany sy ny fitondram-panjakana. Eto zay solotena ny olona ato amin'ny Karobe aty amin'ny port sec 3 izay tanin'ny porte ary etony zay dia milaza fa milamina ny fifanantonana ary ny fitakina izay napetraky ny vahoaka dia niraisiny Antanandroa ary nahazo valiteny mahafa-po izahay ka dia namerina hatrany zay misaorana ho an'ny avao amin'ny SPAT nanaiky ny fangatahany vahoaka izay tao anaty fitoniana sy filaminana tanteraka ny fifampiresahana. Nanazava ny lehibe ny filehovan'ny Toamasina fa anisan'ny tetikasa goavana hitondra fampandrosoan'ny toe-karen'i Madagasikara ity tetikasan'ny SPAT ity. Tetikasa fanamboarana fiantsonana ho an'ny fiara lehibe io dia tetikasa mifandraika amin'ny fanitarana ny seran'Antsambon'ny Toamasina. Ny tanjona ho kendrentsika dia ny ahatonga ny seran'Antsambon'ny Toamasina ho lehibe indrindra aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Noho izany dia tsy maintsy miroso amin'ny tetikasa itsika izay teraka
fitombony entana ondrana sy raisina eto amin'ny Seranatsambon'ny Toamasina, hiteraka ihany koa asa vaovao ho an'ny vahoaka malagasy ary indrindra fiantanan'ny toe-karenantsika eto Madagasikara. Ho fanampiana ireto vahoaka ato anatin'ny carré tsarako fafa ireto izay voakasiky ny tetikasa dia andray an-tanana ny fitateran'ireo mponina ny entany ny orinasa, eo ihany koa ny fanomezana tokotany 250 mètres carrés ho azy ireo sy ny fiahiana ara-tsosialy maro samihafa. Ho sokafana ny alatsinainy 17 Jolay ihany koa ny guichet unique anamorana ny fahazahoan'ireto mponina ireto ny tany ao amin'ny Port Sec 2. Satria moa manaiky fandaminana ireo vahoaka voakasiky ny tetikasa goavana ho atao ny Seranatsambon'ny Toamasina iny efa miroso ny fifindran'ireo olona avy ao amin'ny Port Sec 3 mankany amin'ny Port Sec 2 amin'ny tanin'ny orinasa SPAT ankehitriny ka notoloran'ny orinasa SPAT sy ny ministera amponina sy ny firaisan-kina toana ara-tsosialy ireo tokantrano misy 720 nanaiky hifindra ao amin'ny Port Sec 2. Esther Savinasy, Aïssa Abasatran. Nomena toana ara-sosialy manokana ireo tokantrano 720 nanaiky ny fandaminan'ny SPAT ka nafindra amin'ny reto tanty eto amin'ny tokotanin'ny lycée 2. Vary 12 kilao, menaka 2 litatra, savony ary lamba frakitra. Fiara-miasa ny orinasa SPAT sy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina no nahafanana nomezana toana ara-sosialy ho an'ireto tokantrano voakasiky ny tetikasa Port Sec 3 ireto. Ministeran'ny mponina, ministera piainy vahoaka an'izay dia nijery manokana sosialy vahoaka zay mazava ho azy tsy maintsy eo akaiky foana ny SPAT satria projet ngeza be ny SPAT io zavatra io fa ny ministeran'ny mponina kosa tsy hijery fotsiny ary tsy raviravitanana amin'izay fijerena sosialy vahoaka zay. Amin'iraka ny ramatoa mponina hijery ny sosialindreo vahoaka zay nafindra ireo satria araka ny fanazavana foana ary verimberina fa avy any amin'ny Port Sec 3 nafindra amin'ny Port Sec 2 namena anjara tany 250 mètres carrés par ménage zareo dia tsy vitan'izay fa mbola nijerena manokana ny sosialy. Ankoatra izao toana ara-sosialy izao dia nanome rano fisotro madio ho an'ireto tokantrano ireto ihany koa ny teo anivo ny fitalavam-paritra ny rano fidiovana sy fanadiovana. Hay izany le olona avy any amin'ny Port Sec 3 nanaraka ny fandaminana ny fitondram-panjakana amin'izay projet izay tsy maintsy indroso dia efa tonga aty amin'ny site nay tonga aty amin'ny toerana mpanantenana avy any amin'ny SPAT efa nahazo loha tany 250 mètres carrés avy izahay dia ny taratasy indray dia efa nisy taratasy fanomezana mamaim-poana nefa nazanona zany mbola andalam-panatanterahana ny titre sy borna izay mbola andrasanay amin'izao. Ny fahina ara-sosialy indray dia efa nisy teo ministerany avy ao amin'ny rano nanome rano fisotro madio eo koa ny ministeran'ny mponina nanome vary sy ny savony sy ny lampy dia atreto zahay dia faly sy ravo faly sy makasitraka ny fitondram-panjakana sy ny fihetsika mahateodera izay nasehonareo. Efa vonona eto tokotany malalaky ny fitalavam-paritra ny mponina ihany koa ireo tanty afaka handraisana ireo mponina ao Sarakofafa Tanandava Carreau 2 commune Toamasina suburbaine. Tany mirefy 720 hektara mahery no misy olana ao Ankatepoky, commune Ankiloaky, district Antoliara Faroka nidina ifotony ireo teknisiana sy ny taleparitry ny raratany sy ny fananatany nijery sy nanadiady mba tsy hisian'ny olana eo amin'ny tany fambolena ka hiteraka savorovoro eo amin'ny mpiaramonina izany. Joaquim Ambroise sy Andrinjaka Boston mampita ny vaovao. Tamin'ny 17 ny volana Mars 2019 no efa nivoaka ny boky tany fa manatompo ny tany Sibel mirefy 720 hektara mahery ao amin'ny fokotany Ankatepoky commune Ankiloaka district ny Toliara Faharoa ka nanoratra izany amin'ny Rakotobe Odette ho mpandova azy ny taona 2020. Taty aorina nefa dia nisy olona avy any Antananarivo nilaza fa zanak'ilay rangahy ka mandova ilay tany ka nanolotra izany ho an'ny fokon'olona ao Ankatepoky. Mba hisian'ny filaminana nefa dia nidina ifotony sy nanadihady ny zavamisy marina ireo teknisianina eo anivony fandefesantany sy ny fananantany eto Toliara niaraka tamin'ny talemparitra ny raharantany sy fananantany. Ity fa nisy ordonnance fa misy expulsion fa
Ny amin'ny domaine moa zay situation juridique anatin'ny boky izay ro andesinay zay. Fa ny situation juridique tsy ao zany tsy dia hainay loatra. Zay ny administration antsika ny ao amin'ny conservateur zany. La ohatra nana koa légal le olo ka hoe nihitanay lafa nijereva le titre foncier 16 CGU dia misoratra amin'ny rakoto Gaudette littéraire. Milaza nefa ity zanany avy any Antananarivo fa mpandova amin'ny alalan'ireo ny solotena azy sy ny mpisolo vava nefa tsy tonga eo ampelatana ny teknisianina izany antota taratasy izany ka manao antsoavo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny fitondram-panjakana malagasy ny filohan'ny fokotany ankatepiky fisaora bevata aminareo aveto mila ny marina ka laha ohatsika tsy mitsanga nareo mpitondra fanjakana tsy maintsy mitoraka olana avao toyato fokon'olona ankatepiky satria sy mahita raha hivelomandrozy rozy no amafisy ny taleparitry ny raha rantany sy ny fananantany hatrany mo fa ny fisiany antota taratasy manamarina fa anao tokoa ny tany tonga eny amin'ireo teknisianina ihany no enkeny lalàna ka tsy tokony atao ambanindraha ny fikarakarana ny taratasy tany mba hisoratra aminao. Manodidina ny fizahantany kosa indray efa miomana sahady amin'ny ilay hetsika ara-pizahantany tampolo midôla andiany faefatra ny mpitantana ny atiala-panjakana ao Fianareva Atsinanana miaraka amin'ny fikambanana za tampolo izay ivondronandreo mpitariji maro amin'ireo zavatra mahaliana ka afaka hisintomana mpizahantany maro hitsidika ny any an-toerana. Edira Mananjafy no mitatitra an'izay. Arina bebe kokoa ny setra ny fizahantany mba hasarika ireo mpisidika ary mampidibola ho an'ny mponina fotony sy ny VOI manodidina ny alatahiry tampolo Fianareva Est mianavaratra amin'ny Lakirantilava. Izany moa dia ao anatin'ny fanomanana hetsika tampolo midôla andiany faefatra izay fataony isaky ny alatsiny Pasika. Tsy mitsahatra mitady hevitra zany amin'ny fampiroboroboana ny resaka sehatra ny fizahantany zany mba ho loharanombola maharitra ny faritra zany hitarina makaty amin'ny faritra mamaritra ny avaratra amin'ny alatahirin'ny tampolo zany dia ny fokotan'ny Rakolava ka anisany hoasina dôla Pasika anaty natiora amin'ny faritra ny masina ety izay marihana fa mandalo io mamakivaky zany ilay farihy tampolo izay anisany mampalaza ny faritra ato anatin'ny Rakolava ary efa tafiditra ihany koa zany ao anatin'ny tolotra ara-pizahantany hatramin'izay ka amin'ny tampolo 4e édition zany no isantarana an'izany efa nahazo fankatoavana tamin'ireo olona sy ny olona amin'ny tanàna zany ny fanaovana zany satria anatin'ny tolotra ara-kultoraly sy ara-kolotsaina zany ity faritra anankiray ity. Maro karazany ireo karazana hazandrano amin'ny Lakirantilava ity toy ny saroa maintimainty sy maitsomaitso amin'ny mahatoerana manatantara azy misy ny fady tahaka ny vehivavy hanombohan'ny fotoana tsy azo miroboka ao anatin'ny rano ity. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny rano mafana izay mampiavaka ny faritra Analanjiro. Dia ho tafiditra anatin'ny fitadiavam-bola ny faritra ny fizahantany ary toerana resy makaty mo misy tampolo dia anisany zavatra tokony atsiriny ary tsy vitan'izay koa anatin'ny tanàna Rantolava fô mbola misy koa zegny ny rano mafana dia mbola zavatra tokony resaka fizahantany zay zavatra zay satria magnampy betsaka amin'ny fiarovana na ny tontolo iainana na amin'ny atelarovana zegny na amin'ny atelan'ny viony ke tsara zegny ary isorana manokana zegny ny mpandrindram-paritra raha agnatanteraka zay zavatra zegny. Tamin'izao fisidiana izany dia nijery ny moron-dranomasina sy torapasika izay afaka sy handray ny mpizahantany indrindra ny handraisan'ireo hetsika ara-panasantena sy ara-kolotsaina sy afa misaraka ihany koa ny fizahantany sy ny ara-tontolo iainana. Efa misy ihany koa ny lakana manokana afaka mampitsaka ho an'ireo mpitsidika mandritra ny hetsika atao rehetra. Mbola hijanona amin'ny faritra Analanjiro fiainana hatrany isika tonga nanao tombana ny fitantanana ny alarovana tampolo Fianareva Atsinanana ny mpamatsy vola FAPBM na ny Fondation pour les aires protégées la biodiversité de Madagascar taorian'ny fitsidiana ara-pifanakalozana nataon'ny mpikambana ao amin'ny za tampolo ao amin'ny alatahiry tampolo moa dia nitanterahana avy hatrany ny soratra sagoavana momba ny fitantanana ny fakoka nanome fiofanana amin'ny fanasokajiana ny fako ny filompanorina ny fikambanana zao tampolo. Edira Mananjafy hatrany mampita an'izay. Tafiditra ao anatin'ny faritra rovana
fitopolo eto Madagasikara ny alatery tampoly fenirivestra faritra Agnalanjirofo nisy ny fisidian'ny mpamatsivola ny FAPBM sy projet famindra izay sady mpamatsivola maharitra ny atelam-panjakana tampoly ity. Fitsidiana narahany tobana fanatsarana ny fitantanana amin'ny fiarovana ny atiala. Tamin'izao koa no nanomezan'izy ireo ny toromarika momba ny fahaiza-mitantana ny fako anatin'ny alarovana. Amafisina ny drafitra momba ny asa fiarovana ny tontolo iainana sy ny ara-tsosialy na sauvegarde environnementale et sociale. Nitoy tamin'ny asa fanadiovana nataon'ireo mpitardia ka natokan'izy ireo ny fako mora levina sy fako azo atao zezika ilaina amin'ny fambolen-kazo. Fitantanana ny fako tafiditra ao anatin'ilay sehatra anankiray zany goavana be takina amin'ny tantanan'ny faritra rovana izay miara-miasa amin'ny FAPBM na ny fondation pour les aires protégées de la biodiversité de Madagascar izay mpamatsivola maharitra na iato. Tafiditra ao anatin'ilay atao sauvegarde environnementale et sociale izy ity mety tera-doza eo amin'ny tontolo iainana ny tsy fahaferezana n'izany fako zany ary misy fiantraikany ara-tsosialy sy ara-ekonomika ho an'ireo mponina manodidina. Nefa kosa rehefa hainao zany ny tantanan'ny fako dia lasa mifanohitra ny haritrarena amin'ny alalan'ny fahaizanao manodina na manao transformation zany ohatra ny nao zao ny tavoahangy plastika rehetrarehetra zany zao dia fa angoninay manokana fa anaovanay pavie ekolojika izay azo ampiasaina hanatsarana ny lalana andehanan'ny mpizahatany. Eo ihany koa zany ireo fako izay mora levina potipotika sakafo zany afaka hodinantsika ihany koa zany mba ho lasa zezika mandonaka ny tany azo ampiasaina any amin'ny fambolен-kazo sy fambolena anana isan-karazany. Tsara tantana ny fako dia tsara tantana ihany koa zany ny faritra rovana. Avanina tsara ireo karazana daba maro loko izay agnariagna ny fako. Tsy vitan'izay hoe nanadio ihany koa zany fa nametraka ireo karazana bac à ordure misy telo karazany mba entiny hitantanana ny fako. Eo ny fako izay hitretiny hiteraka ratra, eo ihany koa ny fako plastique izay sarotsarotra levona ary indrindrandrindra ny fako levona izay hitretiny afaka avadiky ahodina ho fampiasa ny andavanandro. Marina fa ny jika fantohoro no mpamatsivola ny hetsika amin'ny alalan'ny fikambanany Sikamako Triparka avy any sanday Japon. Vaovao ara-toekarena kosa indray miroso ny fivarotana lavanio any amin'ny distrikan'ny Nosy-Varika efa tonga eo anivon'ny distrika ihany koa ny fitaovam-pandanjana miisa efatra ahafahana manamarina ny varotra lavanil ho fampiarana ny varotra Araimaso. Lucas Georges Solomon. Manahoezaka ny fitaly avamparitra ny varotra sy ny fanjifana amin'ny fanasarana ny sehampamokarana volo fanondrana. Anisan'izany ny fampiarana ny arete regionaly nandritra ny fanolorana ny fitaovam-pandanjana tao Ampahomanitra. Ny fitondram-panjakana dia miezaka ny amin'ny fanasarana ny volo fanondrana satria ity faritra misy asika ity indrindra fa ity distrika Nosy-Varika ity dia malaza makasika an'izany volo fanondrana izany. Tonga eto moa ny tenanay makasika n'izay varotra Araimaso satria araka fantatsika dia efa nivoaka ny arete regional makasika ny taopitazana lavanil dia hitondra ny tongotsony vahoaka satria ny varotra sy ny fanjifana dia mizery ny lafiny mavahoaka ary mizery ny lafiny mampanjify dia hatolotra eto ireto balance ireto ho ampiasaina mba afana manala ny atao hoe afanambakana amin'ny fifanakalozana ara-barotra izay dia zay ny antony natongavana eto hanolotra ny balance ho ampiasaisika izay ao anatin'ny fitolavam-paritra izay iarana amin'ny zareo région ny amin'ny faritra dia misy ny fepetra arana izay araka ny arete regional navoaka ny faritra izay dia misy ireo didy mandalana izay tsy maintsy araina mba isi ny fandaminana sy lamina amin'izao fanakalozana ara-barotra izao. Noho izany raha misy any amintsika mivarotra ny anelanelan-trano eo ny polisy municipal eo zareo fitandriny filaminana indrindraindrindra ao anatin'ny tompony andraikitra izany dia raisina ny fanaovana ny sazy ho an'izay mandika ny lalàna izay mihoatra ny voasoratra ao anatin'izay arete regional izay. Hatreto dia mpandraraha iray no vonona ivanga ny vokatra lavanilina ho an'ny tansaha amin'ny vanga ny 9,000 ariary.
Vaovao trangam-piarahamonina mampalahelo kosa indray vokatry ny lozam-pifamoivoizana tany amin'ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo ny farany herinandro teo dia namoy ainy ny ben'ny tanàna atao amin'ny komuna Bembary anatin'ny distrikan'ny Moramanga. Va tamin'ny voanahen'ny loza dia nandray an-tanana ireo tompon'andraikitra tany an-toerana ary nankahery ny fianakavian'ity ben'ny tanàna ity. Mampita an'izay ny Zakasoa Fetrarlala. Ny trangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona iray ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo ny aliny zoma 4 Jolay lasa teo amin'ny PK 21 Marovoaigara tokony ho tamin'ny 7 ariva ka namoy ainy tamin'izany ny ben'ny tanàna ny komuna Bembary ato anatin'ny distrika Moramanga Andriamatoa Ramorabe Joseph. Vokatry ny fifandonana teo amin'ny moto nentiny sy ny fiara iray no natonga izao loza izao raha ody azo ny komuna Iadidiny ity ben'ny tanàna ity. Nodevany Moramanga avy nanatitra taratasy association ny ben'ny tanàna ny Bembary tokotokony tamin'ny fito ny ndalo ny lalana Marovoa iny. Tao nefa dia nisy ny camion janona izay atao hoe tsisy famantarana fijanonana camion. Izay no zavatra tsy hita ka nidona tamin'izay camion izay izy dia izay ny isan'ny antony lehibe mampipoitra ny loza araka ny fanadidina sy ny zavatra ampiasan'ny manodidina tena dia io ny hita fa olana natonga amin'ny accident izay nandosana ny ben'ny tanàna komuna ambanivohitra Bembary izao. Taitra moa ny mpiara-miasa rehetra natany an'ilay distrika Moramanga dia tonga dia mitondra anazy tena amin'ny hôpitalin'ny Moramanga. Naheno an'izay koa izay taty an-toerana dia nanaraka kinanjo mahatsitradrana ary tsy nasiana fitsaboana satria enzana dia enzana ny fifandonana tamin'izany. Tonga nankahery sy nampitraka ny fianakavian'ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy tao amin'ny trano firenena taona Lamanja ireo tompon'andraikitra maro aty amin'ny fatra loatra mangoro sy atao anatin'ny distrika Moramanga. Nahitana ireo fikambana amin'ny ben'ny tanàna sy ny fikambana maro samihafa ary mpiara-monina. Fantatra fa teo amin'ny 7 taona ny ity ben'ny tanàna ity noho izao ndosy ny fahafatesana izao izay fa nitantany ny komuna Bembary nandritra ny feom-potoana indroa. Lafy ny ara-pahasalamana kosa indray ny safidin'ny fanakalotra efa tao ambanja ny fiahina ara-pahasalamana mahavelona avy any amin'ny faritra Isavasy ny fiantohana ara-pahasalamana Tsiarofy avy any amin'ny faritra Diana naharitra herinandro moa izany natao mba ahafahana miroso amin'ny fanatsarana ireo tolotra omen'izy ireo ny mpanjifany sy fanehoana ihany koa fahamatorana ny fiaraha-miasa. Kisa Bezandry. Team building sady fifanakalozana izao nataony fiahina ara-pahasalamana mahavelogno avy agny amin'ny faritra Sava sy Tsiarofy avy eto ambanja ho an'ny faritra Diana izao mba hanatsarana izy ireo ny tolotra sy ny fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny mpanjifany. Teto ambanja no toerana nanaovan'izy ireo izao hetsika izao nandritra ny herinandro izay nifarana tamin'ny talata faha 20 ny volana Jolay lasa teo. Tanjony zegny mba hisiany fifanakalozana matotro ary fanatsaragna ny asanay tsiraikaraiky mba tegna ho tombotsoa ny ologno jiaby izay misitraka an'izay tolotra ara-pahasalamana izay entiny mutuel anay zegny aty amin'ny faritanan-tsirana ary anehoanay koa ny fiombonana anay amin'izay fiahigna ara-pahasalamana zegny satria agnisan'ny tanjony lehibe ho an'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara antsika ty indrindrindra ny faritanan-tsirana koa agnatin'izay ny vahoaka salama atao agnatin'ny faritra ato ary rehefa marary zareo reo magnatony tobim-pahasalamana tsy ho lany vola be fa mba misy karazana fiantohana ara-pahasalamana zay atao aminazy. Ilaigna tegna ilaigna ny fanakalozana fampizaragna hamety amin'ny Tsiarofy irasaigny tamin'izalo avy any amin'ny mutuelle de santé mahavelom-bolo mahavelom-bolo zavatra misy tato anisan'izay ny fanatsaragna ino tokony ataontsika mba ahazo tombony regny le fianakavianantsika izay marary magnatony hôpitaly regny. Eny amin'ny 20 ireo tobim-pahasalamana efa miara-miasa amin'izy ireo ato amin'ny faritany Antsiranana ka ny teny filamatra dia aigny salama velon-tegna mandeha tsara ho an'ny fiahigna ara-pahasalamana mahavelogno avy agny amin'ny faritra Sava fa mpikambagna mifanohagna moratahagna kosa ho an'ny fiahigna ara-pahasalamana Tsiarofy eto ambanja ato amin'ny faritra Diana. Fanazo tobim-pahasalamana vaovao CSB2 ihany koa ny amin'ny fokotany Amparilava ny amin'ny distrikan'ny Marovoa ny sabotsy teo nanaovana ny fanokafana sady nanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy. Farasoa Andriambelonoro sy OL Ramarson. Voatsabo ara-potoana sy avitrika anatina tobim-pahasalamana ny vahoaka
manoloana ny fahavitany foto-drafitrasa satom-pahasalamana CSP2 fokotany Amparilava ato anatin'ny komuna Marovoay Ambovoatra. Isitrany ireo fokotany efatra Bevovoka, Amparilava, Antanimora ary ny fokotany 12 kilometatra. Ahitana efitrano efatra, trano ho an'ny mpitsabo, efitrano fiterana, trano fivarotam-panafody ary efitrano fizahan-pahasalamana, miampy trano fivoahana sy ahitana rano fisotro madio. Felim-pisaorana sady afa-pahasairanana. Izay ireny fianakaviana Amparilava, sotra betsaka, fa mahafinaritra zava-bita amin'ny hôpitalinay Amparilava, dia misaotra tompoko. Mankasitraka ny fitondram-panjakana izay tariny koloniala Mikaela Andry. Mankasitraka ny ambaratonga fahefana rehetra izay mikarakara sy natotosanytipa na dia efa hoe nandritra ny 2 taona 3 taona ary izay niandry ny fampiasana CSB ty dia androany izy tanteraka soamantsara dia saorana n'Andriamanitra lehibe. Tena mahazo tombontsoa tokoa izany izay rehetrarehetra manodidina ity na hatrany Marovoay hatrany Antsatramiro sy manodidina ny Amparilava ny zavatra izay azonay sy tombontsoa indrindra mikasika ny fahasalamana. Dia misaotra anareo be dia be. Vonona izay ny kolokolo ny karakara mba hanasoa ny fanandrify aminay amin'ity taorana ity. Piasan'ny fahasalamana mpitsabo sy mpampivelona ary mpanentana ara-pahasalamana no isahana amin'ny fampandehanana asa eto. Efa ela no niandrasana ahazo tompom-pahasalamana izao ny vahoaka ataoriany fanetsiketsehana nataony solombavam-bahoaka. Efa ela no navitan'izy ity tany amin'ny 2023 fa tsy tanteraka izany najanona teo fotsiny foto-drafitrasa io ary izay no ilain'ny vahoaka ny fanjakana mihaino vahoaka ary ny fahasalamana manantona ny vahoaka. Misy ny CSB izay natolotra ny fanjakana ho an'ny vahoaka izay ahitantsika ny fitaovana izay tsara dia tsara kokoa. Eto ny mahasolombavam-bahoaka izay voafidy ato anatin'ny distrika Marovoay dia manao antso avo amin'ny vahoaka rehetrarehetra manodidina izay sitraka an'ity toeram-pitsaboana ity. Raha misy ny tsy fahasalamana dia anantona tsy salasala amin'ity toeram-pitsaboana ity. Namafisy ny tale général ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa miasa ho an'ny vahoaka ny mpiasa ny fahasalamana amin'izao fitondrana fanavaozana izao. Teo koa ny fampitandremana nomena amin'ireo mpampiasa kolikoly ary mandritrantery ny fikojakojana ny foto-drafitrasa. Tonga nanome voninahitra ny tale karbinetra ny faritra Boeny, ny taleparitry ny fahasalamana aty Boeny, ny olo-manakaja maro tariny lehibe ny distrika. Omby iray sy vary kosa no natolotry ny solombavam-bahoaka ho nofokena mitampy havanana. Fa tsy misy ny fampandrosoana raha tsy milamina ny tanàna nanatanteraka fidinina fitetezana ireo komuna toy ny komuna ambanivohitra Tomboarivo, Marotsiraka, Ebelo ary ny komuna ambanivohitra Ifotaka ny OMC izay nitarihan'ny lehibe ny distrika Amboasary Atsimo sy ny solitena avy amin'ny faritra Anosy nanentana andreo vahoaka amin'ny fanamafisana ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana indrindra ny mba ahafahana mifehy izany ao anatin'ny fotoana maharitra. Jean Baptiste, TVM Amboasary Atsimo. Ho fanamafisana ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana aty amin'ny distrika ny Amboasary Atsimo dia nisy ny fidinana ifotony izay nataony OMC izay notarihan'ny lehibe ny distrika ny Amboasary Atsimo Andriamatoa Madena Francis Emilien Romli sy ny solitena ny avy amin'ny faritra Anosy. Fitsidiana ny ompana tamin'ny fanentanana sy ny fiovampony tsirairay mba hiala amin'ny asa ratsy indrindra ny mahazava-dehibe ny filaminana ny tena nasongadina nandritra izany. No amafisin'ny lehibe ny distrika teto ny tokony ahasaro-piaro ny tsirairay amin'ny faritry ny komina sy ny fokontany. Misy ny tsirairay indrindraindrindra ny anamafisana ny patrouille sy ny fisavanany kizo. Eo ihany koa ny hamehezana ny fivezivezian'ny ponina eny anivon'ny komina sy ny fokontany amin'ny alalany fitomboana ny carnet de passeport. Isan'ny komina nanatanterahana ny fitsidiana voalohany izao moa ny komina riraly ny Tomboarivo, Marotsiraka, Ebelo ary ny komina riraly ny Ifotaka izay samy ato anatin'ny distrika ny Amboasary Atsimo. Nandritra izao fotoana izao dia niara-ny aiky ireo tovolahy matanjaka fa hiova fo ary tapa-kevitra izy ireo fa tsy hanao ny asa ratsy fanaony intsony. Ela zay agnatin'ny firy tao miaraka amin'ny koptera zany moky zany fe gosa sitapona isiny zany zahay. Avy amizay amin'ny fotoana zao fa eritreritsinay mahatonga mahavory anay toa. Fa maromaro anisa zay namile tona sy avy atoa zay. Satria gosa te goeritsy amin'ny rasy. Karaha ny avy atoa nareo mahatrotroany zao da isoranareo fa zahay efa magneky sy hanao ransy sasy.
fangatrasy anazy koa mare eroany halasy loha fagnafa fatao zahay koa be da koa angela koa tingorivo kanefa fa tsy mafy zahay avao mandeha aminazy olo hafa avao zay somary lansiny anareo avao koa fa izy anareo androany fa zay tsy raha mahita tanin'olo agny tsy mahita vazan'olo agny agnagny tarika anay fe nametraky koa anareo lehibe fa sampe hafa isoro aminareo zay fa zahay koa fa magneky anazy zao fa tsy rangalasy sasy nanentana hatrany lehibe ny distrika teto ny tokony isian'ny fifampitokisana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka fa indrindra eo amin'ny mpisehatra rehetra ao anatiny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana toy ny jado andriamaso bokon'olona ary ny komity ny dina izay efa mijoro isaky ny kominina amin'izao fotoana izao marina fa mbola itohy any amin'ny kominina sasany izay ato anatin'ny distrika ny Amboasara Atsimo izao hetsika izao. Anampiny Zandarmaria Pirenena namafy ny loharanom-baovao ahafahany mikaroka ireo trondro vaventy miketrika ny fanondranana rongony miainga avy any amin'ny distrikany Betroka ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafehity tany an-toerana manomboka izao nambarany io nandritry ny fandorana ireo rongony saron'ny Zandary ny volana Jona lasa teo. Théophile Nobira, TVM Betroka. Manomboka ahitany ny Zandarmaria Pirenena aty Betroka hirika ny fantsona hikaroana ireo trondro vaventy mikotroka ny fanondranana rongony miala avy aty an-toerana makany andrenivohitra Madagasikara akoatra ny makany amin'ireo faritra hafa iray lavitany amin'ny distriktany Betroka hoy ny komanda ny Bourgade aty Betroka nandritry ny fandorana ireo rongony sarony Zandary nanomboka ny volana Jona lasa teo. Avy any andriry zany ny fiavian'ireo rongony reo zay hitantsika dorona eto reto hoentin'olona karamaina koa moa zany ny patron manarama manao an'izay fivarotana rongony zay dia zay tratra dia tsy maintsy aroso ny fitsarana. Ahoana ny natatara anazy? Mazava ho azy fa ny asan'ny gendarmerie dia mifototra amin'ny resaka loharanom-baovao na ny renseignement arakaraka n'izay loharanom-baovao azy zay moa zany dia mitrandraka zay ny eo anivon'ny gendarmerie ary tsy maintsy manao ny fomba rehetra na ny velam-pandrika atratrarana ny mpitondra azy ireo hatreto aloha zany ny atao hoe gros poisson na ny patron mbola anatiny mikaroka an'io zay ny pilanja ihany matetika tratra. Nambara ny solombavam-bahoaka voafity taty amin'ny distriktany Betroka nandritry ny fanontronana ireo mpikambana eo anivon'ny OMC taty an-toerana nandritry ny fandorana ny rongony natao teny amin'ny fokotany ny Mahadalaky fa misy ny tambazotra matanjaka lehibe miketrika ny fanondranana rongony avaty an-toerana ary vonina hanampy ny mpitandro ny filaminana hikaroka azy ireo ny tenany raha ilaina izany. Fa tsy misy fitadiavana zany le olona zay fanday tendro amin'ireo olona zay manao misy olo be zany andamosiny izy. Fa tsy misy fitadiavana tsy misy dénoncé fa raha amiko aloha zany ianao hoe constateako sara le olona manao zany dia dénoncé-vako resaka hoe France de presse na tena tokoa zareo manao zavatra mahatonga ny tany ety sy laminy aritsaitsaisy nareo ny fifona zavatra mahadomela satria ny olo sy manao infraction raha sy mahazoazo kely ny resaka tribony. Mahasampy asika aminao zany fa ty amin'ny Betroka efa mihena zany resaka sy fandriam-pahalemana ty. No hamafisy ny tonia pampanololalana aty Betroka fa tsy hilefitra amin'ireo rehetra tratra manondrana rongony miainga avy aty an-toerana ny fitsarana fa mampiatra avy hatrany ny lalàna mifanandrify amin'izany atanjona kendrena amin'izany ny hitazomana ny fandriam-pahalemana izay fa manomboka mahazo vahana aty amin'ny distriktany Betroka ankehitriny. Molijanona ny Betroka ihany isika fa mandidina ny lafiny serasera kosa indray miainga avy any amin'ny distrikany Betroka avokoa ny ankamaroan'ny fandaharan'ny radio Madagasikara nanomboka ny sabotsy lasa teo amin'izao RNM mitety faritra voalohan'izao taoriny nanokafan'ny fankalazana fa 5 taona moa izany miavaka arak'izany sy toy ny mahazatra ny mpiaino azy hatramin'izay ny fomba nitondrana ireo fandaharana samihafa izay tena nanomevahana ny fandraisana anjara amin'ny mpiaino azy tany an-toerana tokoa izay. Théophile Norbert, TVM Betroka trany no mampita ny vaovao. Niova endrika avokoa ny fomba nitondrana ny fandaharan'ny radio Madagasikara izay niainga ny vantana taty amin'ny distriktany Betroka fanovana endrika izay tafiditra amin'ny fanamarena ny 5 taona ny radio Madagasikara amin'izao fitetezam-paritra voalohany natao taty amin'ny distriktany Betroka izao natomboka tamin'ny fandaharana fivoy izany fandaharany sampana fampalalam-baovao ny radio Madagasikara ny fandaharana voalohany ny resahana ny mikasika ny toe-karena afantatra nandritra izany fa ny totongana ny vidiny ny tongolo taty an-toerana 500 ariary ny iraikilao aminy raha tafiakatra 5,000 ariary izany tamin'ny rotona lasa niova ihany koa ny fomba nitaritana ny fandaharana savaravina tsy toy ny nahazatra ny mpiaino azy hatramin'izay fandaharana naombana betsaka ny resahana ny mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny toe-karena sy ny sosialy
mba amin'ny fampandrosoana akoatra ny mpanao gazety Harry John Rakotondrafara sy Mamy Razanakoto nanentana ny fandaharana dia nomena sehatra malalaka afaka nametra mpanontaniana tamin'ireo vahiny na saina ihany koa ireo niatrika ny fandaharana tsy nisy ny zavatra azo na fenina na lalaka ny fametraha-mpanontaniana nandritry ny fandaharana akoatra n'ireo noresahana ireo dia mbola maro ny fandaharana ny radio Madagasikara no hianga hivantana avy aty amin'ny distriktan'ny Betroka amin'izao RNM mitety faritra izao manamarika ny fahadimy amby 10 taonany. Vaovao ara-kolotsaina kosa indray mikarakara festival nandratana ireo hetsika ara-kolotsaina sy ara-toekarena hampandrosoana ny komuna ny Sandrandà ireo mpitantana ny komuna sy ny ray aman-dreny ary ny zanakam-pielezana amin'ny volana aogositra ho avy izao no hanatanterahana izany. Maro ireo hetsika ho hita amin'izany ka manana tanjona ny sy ny firaisan-kina eo amin'ny samy zanak' Sandrandà ny mpikarakara. Mampafantatra momba an'izay Alain Rodrigue Rakotoary Malala. Fitambarany hetsika maromaro miaraka entina ivozana hevitra iray sy foto-kevitra anankiray atony ny kolotsaina sy fampandrosoana ary toekarena ny festival ho an'ny komuna ny Sandrandà dia mikarakara festival andiany voalohany amin'ny taona 2022 ity ny mpitantana ny komuna sy ny ray aman-dreny toteny ary ny zanakam-pielezana ao an-toerana ka fanomezana fialamboly sy fampahafantarana sy an'mpisogandinana ny komuna ny Sandrandà amin'ireo zanakam-pielezana ary fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny komuna no tanjon'ny Sandrandà Fest ho tanterahana ny 20 Aogositra hatramin'ny 17 ny volana Aogositra ho avy izao. Ambarateto tamin'ny foire fa manana tetikasa ny commune nanangana bloc sanitaire zay voafaritra ato anatin'ity projet ity zao hetsika zao no natao raha amin'ity taona ity ka bloc sanitaire no atao araba soa araba tsara raha vita amin'ity taona ity ny fanangonana zany vola izany fa amin'ny taona atsika ohatra mba brigade ny gendarme indray nanaovantsika festival ny filana sy ny fampandrosoana eto amin'ny commune dia tsy lany fa ny aina ry salamana. Anisany andrafitra ny fandaram-potoana amin'izao festival eto amin'ny komuna ny Sandrandà izao na Sandrandà Fest ny fampisehoana ara-javakanto ataon'ireo mpanakanto maro isan-karazany eloavan'ny fitsenanany vahiny sy ny alpandizana. Ampiavaka ny hetsika ihany koa ny fanokafana amin'ny fomba fitafy malagasy amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny filaram-be na ny karnaval manodidina ny tanàna ataon'ny isam-pokotany sy ny zanakam-pielezana. Akoatra ny isin ny valandresaka ikaroana hevitra ho an'ny fampandrosoana ny komuna sy ny lalonana ara-drazana toy ny fisin'ny velatsisy ny vary be menaka ho nofikena amin'ny tampihavanana ny fanaovana sorony isam-pokotany ary ny vakodrazana sy ny dinetin-drazana sy ny tranoeva isan-karazany. Andrafitra ny fandaram-potoana ihany koa ny fisin'ny diabe ho an'ny amin'ny alan'ny tanjona ampisehoana ny fiarovana ny tontolo iainana eo anivon'ity komuna ity sy fampisehoana ara-pilazantsara ataon'ny mpanakanto petsehatra ao anatin'izany. Hetsika ara-kolotsaina ampiavaka ity Sandrandà Fest ity ny fisin'ny savikomby lehibe mandritra ny tontolo andro amin'ny sabotsy fa 20 ny volana Aogositra ary ny alahady 30 Aogositra kosa ny famaranana ny festival isin'ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana sy hetsika ara-panatanjahantena ary fanolorana loka maro samihafa na ho an'ny mpianatra mendrika tamin'ny fanadinana ara-panjakana na ho an'ireo mendrika tamin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena sy ny hetsika ara-kolotsaina maro samihafa no tanterahana handritra izao festival ao amin'ny komuna ny Sandrandà izao. Iverina iresaka lafiny fanabeazana kely indray aloha isika mitambatra ny syndicat ny mpanabe ao Toliara amin'izao nanao fanambarana izy ireo ny anendrena ny drainina faritra Atsimo andrefana fa mikatso avokoa ny fikarakarana taratasy noho ny tsy fisiany drainina ao Toliara hatramin'izao. Fanampanazavana etiny Ciel Landernon. Manomboka izao dia mitambatra tsy misaraka ny syndicat ny plateforme faritra Atsimo andrefana momba ny fampianarana. Io no fantatra mandritra ny fanambarana taon'izy ireo omaly teto Toliara. Ambarana eto fa miray feo ny mpanabe anatin'ny syndicat maromaro izay natambatsinay izay atao faritra Atsimo andrefana satria maro ny dossier mikatso manoloana ny raha misy amin'izao. Mangataka ihany koa zahay ny hanenjena ny draina Atsimo andrefana noho ny tombotsoan'ny mpanabe maro anisa izay mikatso tanteraka amin'izao. Mampafantatry zahay ary manapirofo fa tsy misy ny ahiahy na fisalasalana ny syndicat avy aty faritra Atsimo andrefana izay fa ekena tokoa ny
fanenjena izay hodireny atao faritsa tsy mandrefana izay. Anisan'ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana ity ny ANF Madagasikara. No niezaka sy ny fanoloran-tena izay nataon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho fampandrosoana ny sehatry ny fanabeazam-pirenena. Faharoa dia mangataka mpanadrana izahay ny hamoahana haingana ny date ofisialy momba ny recrutement ampahibe maso ny Sisco izay mbola tsy mivoaka hatramin'izao sy ny hivoahany lista ny admis proximité sy FADEP 2026 izay natokana ho an'ny UNF. Manaraka n'izany dia mangataka ihany koa izahay ny hanaovana izay rehetra azo atao momba ny hafanganana ny fandoavana ny subvention izay mbola tsy mandeha araka ny tokony ho izy manerana ny nosy. Nambaran'izy ireo fa natambatra iray ireto syndikan'ny mpampianatra maromaro ireto ka raha misy ny mbola tsy tafiditra dia afaka miditra amin'ity fikambanana ity. Manana andraikitra lehibe eo amin'ny sehatry ny fanabeazana faritry diana ny fijoroan'ny filan-kevi-paritra momba ny fanabeazana ho fanetsiketsehana ny mpikambana rehetra dia nisy fihaonana tany Nivorano Avaratra ny farany herinandro lasa teo nampahafantarana izany. Morila Randrenary. Ny fifandraisan'ny mpiara-moniny iray aman-dreny manara-maso ny fianaran-janaka adidy sy andraikitry ny iray aman-dreny amin'ny fianaran-janaka fanaraha-maso ny fianarana fifandraisana amin'ny mpanabe ireo no antom-pisehan'ny filan-kevi-paritra momba ny fanabeazana ato amin'ny faritra diana izay miara-miasa amin'ny fitelavam-paritra ny ponina sy ny firaisan-kina nanomboka ny taona 2024 ny nijoroany tato amin'ny faritra diana ary tsy mbola nivoana amin'ny foto-kevitra ny joroany izay manana tanjona lehibe. Ary ny andrasana amin'ny CDE dia mba hagnetsiketsika le CDE namany agny sy ireo autorité locale na autorité religieuse io na traditionnelle na autorité élue mba hiara-hiasa hagnatsara hagnano le fagnabeazana ndesiny ampandroso le district misy izy tsirehetrarehetra satria tsy vitan'ny CRS CDE rery izy zahafa zio tsika nitsangana rango 2023 atsika membre noho ny fitiavantsika mpandroso an'ilay fatry magnano asa mamoaka le ampotsika mamana mipelipisy le herim-potsika ndraiky fankazahoatsika antanteragna izy nefa tsy ampy zay raha zayke. Manana solon-tena isaka ny district na ny filan-kevitra momba ny fanabeazana ny vony district mba ho fanatanterana ny fehi-kevitra izay notapahina. Ohatra ataoko zay fanarany asa tamin'ny LVTA sy mikasika éducation parentale nandeha nagnatony président fokontany zay za namory rô nitsokosoko fa itsy atao fotoagna maharitra. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny fiarahamonina an-tanàna eo koa ny setra any amin'ny sekoly ny ray aman-dreny amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra eo koa tokony araikitra ara-panjakana eo evony district sy ny commune ary fokontany satria ny fagnabeazana jiaby zay miaraka misalahy amin'ny fagnatontosana izy. Inona fa hitondra fombiazana amin'ny setra ny fanabeazana ato amin'ny faritra diana izao fijoroan'ny filan-kevi-paritra momba ny fanabeazana izao raha toa ka samy mandraindraikitra tandrify azy ny tsirairay. Dia izandray tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny vaovao an-tsary mivantana naroson'ny televiziona malagasy atsika tany atokasitrano angasitrano ianao nanjo izany hatramin'ny farama ame fotoananao amin'ny manaraka indray soava tsara tompoko. Sisa ihany dia